Araka ny fahefana nomeny ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina anay izahay Rakotondrasoava Andrianirina mambahoaka fisaniaina sekretera jeneraly ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina dia manezy anao Aratovo-Draona Erinirina Augustin. Toy izay nampahany siontsioka sy ny orakoraka mitoriny tsy fahafalian'ireo mpijery nandritra ny fanolorany ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina no tarihiny ny sekretera jeneraliny ny solotena ny fijondram-panjakana ny maro-boninahitry ny kanto commandeur de l'ordre des arts des lettres et de la culture raha iverenana ny zavanitranga teny atoerana nafana ny lanonana nandritra ny fampisehoana ny arahana tamin'ny tarika tovozay teny amin'ny lapan'ny kolotsaina voalanina ireo mpakafy ary niarany anoko ireo hira rehetra nampalaza ny tarika ity hetsika ity izay nentina nankalaza ny 20 taona ny tarika tovozay ka inkafaliana ny rehetra nandritra ny lanonana niakatra nitsehatra ny sekretera jeneraly ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina ny solotena ny fitondram-panjakana anome ny maro-boninahitry ny kanto an'ny tarika tovozay niara-ny oraka ny mpijery tao amin'ny lapan'ny kolotsaina nanio ny tsy fankasitrana ny fitondram-panjakana ny amafy ny siontsioka sy ny orakoraka nandritra ny lahateny ny sekretera jeneraly ho fanolorana ny maro-boninahitry ny kanto. Amin'ny anaran'ny Repoblikan'i Madagasikara ho fampiarana ny fitondram-panjakana laharana 2024 aotra 2020 tamin'ny 2020 janoary 2024 araka ny fahefana nomeny ny filohan'ny Repoblika Andry Rajoelina anay izahay Rakotondrasoava Andrianirina mambahoaka fisaniaina sekretera jeneraly ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina dia manezy anao Aratovo-Draona Erinirina Augustin eo amin'ny laharan'ny commandeur de l'ordre des arts des lettres et de la culture. Ien tompoko efa tafiditra ianao ien tompoko misy sozamba fisiketa ary filazana zava-misy ihany koa zava-misy zany a dia efa tsy misy miafina ny vahoaka malagasy sady tena tsy natao hitondra ireo amin'ny fitondràna amin'izao fotoana izao fanatao anapotitra hoe voafidim-bahoaka tsy voafidim-bahoaka amin'isy fa fita amin'ny halatra rehetrarehetra manaraka izany a dia fantatsika zany izy hoe mpitendra mpanisaka lalam-panorenana efa maro dia maro mahitsy ny zavatra nisaka tsany amin'ny lalam-panorenana io ka mampisika ny ombofita parlementaire eo amin'ny assemblée nationale mandrisika andreo indrindra aleo anatin'ny tokotanoratra mba anazava andreo solombavam-bahoaka mpanoana amin'ny fanjakana mba hiezaka amin'ny lesina azy hoe titika ane ny firenena mahandro anery vahoaka mba ilaza tena ny zava-misy ho an'ireo solombavam-bahoaka mpanoana ny fitondran'ireo ary mba ampiseho ireo fampitiana lalam-panorenana maro be izay efa nititra izao mpitondra izao mba hanaovana ny ampesement-ny filoha ka mampirisitra misy fombavam-bahoaka mpanoratra sy ireo zay tsy mankatao izao fitondràna izao mba roa minitra ihany ananantsika azy dia afaka miveriny ianareo ao anatin'ny sehatra toy itony ny raha jerentsika izay satria dia be dehibe tsika no manontany tena raha isika ny azo tafiditra miarabanao eny tompoko elaela indray zany eo foana afaka kotokoa le misy anao za izy eza ena le fanarana ohatra vanahin'ny financia le izy marina le zavatra efa tsy mandeha raha mahita
raha mahita tena metraika arigapiny tena hita metraika ny faoriny vahoaka malagasy aloha am'izao fa fita tenenina foa zay zava-misy nefa na zana zany siliana fa veriny kely eo le hitanao le faninanao le hoe amarana fandarana taminy le araka amin'ny akoa le misy ny tononkalo fa izy iny le nataonao sy akoa dia anao nanao an'le izy ireo le paingitra moa ny akoa nanao an'le ray izy moa fa enregistré dia vao fafakely ty fa baingavina fa elaelany angava fa tsaika hoe tadidiny zalao amin'ny fantarana hoe fazapo dia mba vereny kely fa farany iny sady aingo fantara tsika makasitraka makately makasitraka anao ny tena zarasa zany raha ohatra hoe ny FBI manokana no resahantsika dia tena le izy aloha fa raha ny zavatra eritreretiko aloha dia hoe feombahoaka iombonana izy ty hoe fotoana zany zao ao anatin'izay feombahoaka iombonana zay miarabanao efa tafiditra namana olona tsara afaka mitondra faneho-kevitra morondavany Menabe maraba atsika avy any faritry Menabe ihany eo efa nisy fotoana ny tenenako teto fa efa nahavita dingana dingan-dava ny frantsay mpikambana satria mpikambana amin'ny communauté internationale ty Madagasikara ty fa toa tsapa toy ny tokamonina tanteraka ilay firenena ny Union africain européen ny SADC ny amerikanina na ny seha-pikambanana hafa toa ny CNUD ny COI efa ela isika no miaraka tamin'ny FAO efa ela ny nandrenesana ONU ao ny mpamatsy vola iraisam-pirenena sy ny sisa ko manao alasa fay fotsiny ry zareo reo rehefa raharaha mahakasika ny Madagasikara ka ny fitenenana re matetika de ny hoe ny tsy fitsabahana amin'ny raharaha tokantranon'ny malagasy tsy mitsaha mitotongana Madagasikara tsy mety mandroso kasana fiaraha miasa amin'inona amin'ino avao tsika ty natao ny fifidianana filoham-pirenena teto farany teo ny sega olana goavana ny vahoaka sy ny kolektifa ny kandida de tsy mahapapakahatra indray hon'ny observatera nalefa taty nefa dia ny mba hisian'ny fifidianana madio sy mangarahara no takina tiarovany zony mpifidy sy ny zony ireo mpirotsaka ho fidina ary indrindraindrindra mba tsy hisian'ny zanatsindrian'ila ny filohan'ny antenera-pirenena mihitsy no nitondra ny tatitra sy ny taraina roa minitra ihany no nanantsika anazy dia afaka miveryntsika ao anatina sehatra toy itony dia ho raisitsika foana ny antso tafiditra ny Federal Bureau of Investigation izay moa zany le tena FBI le any Amerika io toerana iasany dia ao anatin'ny faritra États-Unis asa lehibe manadiady heloka be vava federal resaka momba ny fampirorona sy ny maro isan-karazany ny miady amin'ny fitsikolovana ihany koa ataon'ny vahiny ao anatin'ny taniny ary miaro amin'ny fanafiana sy ny loza mitatao ao anatiny izany hoe manana polisy mitondra fitaovam-piadina afaka misambotra olona izy ireo izay no tena asany raha le tena le teneninareo fa raha ohatra ka le zavatra eritreretiko dia le hoe fombahoaka iombonana dia efa fotoana zao ia satria dia betsaka ny olona no manontany tena hoe fa inona zany voanitra samy variana ve tsika sa voany be manaiky dia zay ataony eo zany dia ataony na ireo mpiaradia amin'ny arany amin'izao fotoana izao efa tsy mahita ambaratsony iza zao ny hitantsika samy teny amin'ny ankehitriny satria efa tafiditra ao anatin'ilay izy raha zavatra eo ambany masonao ve tsy fantatrao no mitatana an'le raharam-pirenena dina zany ny zavatra isy
be dia be iny zavatra nisy teto ny volamena mivadika vy ny resaka momba ny volamena izay voaka teto tonga tany Afrika Atsimo tonga tany Nosy Komoro ny tsambikina teto ny biby maro isan-karazany dia tonga tany Tailandy zany rehetrarehetra zany ve re olona dia mbola hojerena fotsiny sanatria avy mivava ve dia hojerena fotsiny ohatry ny tanina lavona ny zavatra zay misy fa ny zavatra zay misy eto amintsika dia andraisana fanapahan-kevitra io tsy misy io le afatry nomba labe maso io tsy adidiko zao sy am'ireo fa adidiko zao sy anao dia miara-miompokevitra ny rehetra hoe inona marina moa zany ny tena foto-kevitra ijoroany zany teny zany dia miara-mandray hevitra amin'ny fanapahan-kevitra zay nge le fanapahana hevitra iraisany vahoaka marobe be dia be nge mety nday iteny zao ohatran'le olona le ny vahiny teto hoe rehefa miala eo ve izy dia enao ve nisy olo anazy fa itsika ve nalala re olona tamin'izany fotoana izany hoe rehefa niala teo ve ny Philibert Tsiranana filoham-pirenena tamin'izany dia nafantatra ve tsika hoe misy amiraly zay capitaine de frigate tamin'izany fotoana izany no tonga eo amin'ilay toerana nafantatra ve tsika hoe rehefa niala teo inga raha tsiraka didiny azy dia ingara valomanina marika ny tonga eo amin'ilay toerana nafantatra ve tsika hoe rehefa niala teo amin'izay toerana izay honorable atina miarabanao rehefa niala teo amin'izay toerana izay inga ara-valomanana dia inga rajoelona ny tonga eo amin'ilay toerana nanana zany fa raha izay eritreritra zay no etsika hoe iza nitondra eo misy olona foana olom-bavovaka mitondra eto amin'ny tany sy ny firenena fa diso be lefa miatrahana zay le teneniko hoe tokony apetraka ny misehatra zay tokony isy azo ny olona rehefa misotro ronono satria lasa miteniteny ny zavatra tsy tokony ho resahana ao anatin'izay zany dia mieritreritra vahoaka malagasy hoe ahoana ary zany resaka zany rehefa mipetraka eo amin'izay toerana zay ny olona tsy maintsy misy foana eo raha pitsona afaka pitsoa afaka mahafantatra hoe ay ve ty olony ty marina ny lasa mpitondra andray ny tany sefire rehefa lambahoaka ianao rehefa tiambahoaka raha nadio tamin'ny voalohany ny fifidianana teto amintsika mazava be anely ny mazava ho azy ohatran'ny karatrinay vao ane ny zavatra misy teto amin'ny tany sy ny firenena fa io tsy nandeha tany amin'ny lojika mpifidianana teto amintsika dia anyka ny zavatra misy lasa izao le fairany lasa le vahoaka malagasy ny lasa atao sorona ao anatin'ilay izy lasa le vahoaka malagasy no mibaby ny trosa hatramin'ny taranaka zay mbola ifandimbe mbola ibaby zany dia mety eritreritra anay sasany inona moa ny idiranay amin'izany misy idirana reo be dia be ao anaty misy idira rehefa mbola matsapatena anao fa vahoaka malagasy dia misy idiratsika ao anatina sehatra maro isan-karazany fa raha io reo ifaniliana ohatrany atondry zareo eo hoe rehefa misy zavatra tsaratsara dia ay miseho izy ary miseho amin'ny fahitalavitra hoe ty zany navita an'izao miseho amin'ny fahitalavitra fa rehefa misy zavatra tena mavoasaringotra anazy ray manontolo eo sy ny firongo sy mipandehana dia mipirina ny daholo zao mba sevomba miteny eny eny boribory tany fahadimy ilay miteny lava iny hoe tsy tapena mbava mihitsiny le aiza ho aizandromba ivava ary katsetsaka no mipetraka anazy iny dia isika zany eto Madagasikara tokony mametraka amin'izay hoe efa fotoana zao efa goavam-be io efa tena hoe misangy efa tsy hoetra ny lotsony ny rano efa tsy eny atenda itsofa efa mandifitra efa 3 metra raha mijoro zany ianao za zao 1m80 dia raha mijoro zany dia mbola misy 3 metatra eo amboniko zany hoe efa sepitra zany dia vita dia ohatr'izay le mentsady an'le vahoaka malagasy faly ny olona hoe mahafaly anay mahita vahoaka malagasy ao anatina fahoriana afaka mihetsena ny grande surface mitohana famovozana za ve le tenen'le olonde zay le teneniko hoe rehefa olon-dehibe anao efa misotro ronono dia metoerana sahaza azy tsy adala ny mpitondra hatramin'izay teto hoe rehefa feno taona dia misotro ronono e izay antso izay sehatra ho anareo zao ao anatin'ny sehatra toy itony miarabanao anaona tompoko eny tompoko saika mba anytany tompoko iza dia avaiza tompoko avadia mbomaka kely eny tompoko saika mba anytany fa tsy mahay raha fantatsika tsara ny tena mpanohana amin'ny fitondrana tena andry ny sisa dia ny gendarme ny ACC ny Sena sy ny fako rehetra ny député le mifomba anazy reo zany sisa ny tena mpanohana azy zareo iza moa zany tompoko no afaka manafona ohatra hoe foana tamin'ny andro zareo manko dia hoe ndao foanana ny Sena andao foana iza zany ny afaka manafona ny Sena iza no afaka manafona ny ACC mba anontaniana aloha iza ny afaka manafona n'le gendarme budget an'ireny tena be da be
nefa ireo a tsisy ilana azy fa dre-pahalemana 0 ny vahoaka matimaty dia mba anontaniako izay or député sao dia mba nareo ny afaka manafoana an'izany aloha satria raha vao tsy foana ireo a matahotra ny ainy koa ny olona sao dia hoe vahoaka mananina tsy matahotra basy vahoaka votom-pinoana dia reny zany mba raisonnement zany ve dia ho raisonnement an'olona hoe normal fa dia izao hoe hijaly eto foana sika fa ketreo aloha ahoana ny anafanana an'ireto député fako reto ahoana ny anafanana ny ao amin'ny sénat fako reto fa reny tena mpamboty firenena eto amin'ny raisikobakoba mafia sy ny karana sy ny vahiny reo ny afaka manome alalana koa amin'ny olona rehetra hitratraka eto dia maty eto sika menakazy sotra to makasitraka anao anatin'izay fanehonkevitra izay raisika indray ny antso tafiditra manaraka izany efa tafiditra eo dia raisika avy hatrany fanontaniana moa mila valiny efa nisy tamin'ny fotoanandro tamin'ny androny inga ravalomana no ny teny hoe foanako ny zandary dia lasa tao miaramila sy polisy avokoa efa tamin'izany fotoana izany nefa ny saingindrisy be dia be zany ny rafitra izay efa petrakitsika efa mila fanovana tanteraka ho amin'ny ankehitriny raisika indray izay antso tafiditra amin'ny ity maraina ity miarabanao eny tompoko eny tompoko fasika iteny fotsiny eto dia mba fitondrana mafia na goragory misy ny firenena ty aiza mpitondra efa mampilabarina rahana tao fotsiny miafatra tandremo miara-miasa amin'ny fitondrana frantsay faharoa Chine atelo Inde reo asiatika reo zay mankasitraka mankasitraka anao anatin'izay fidirana mivantana izay raha isika ihany koa ny antso tafiditra rehefa misy tafiditra zany dia mazava be fa tsy tafiditra nareo fa zao nareo afaka miditra miarabanao iza dia faiza tompoko salama tompoko iza dia faiza tompoko avy mipetraka ampiasany fahasalamam-bahoaka fitenanarana angamba oeto fanehonkevitra anao eny tompoko tsy hoe fanaokevitra fa mba manentana ny mpiasany fahasalamana ny service personnel médicaux amin'ny paramay dia ny personnel administratif okatsika mba tsy anaiky amin'izay amin'ny ty avancement tsy mety alefa nga ministre ty dia mba manentana amin'izay zany hoe okatsika tsy anaiky tsona igrevy fakapokatsika io tanibaritsika io droitsika zay sotra indrindra to makasitraka anao raha isika indray ny antso tafiditra manaraka aiza indray ny antso tafiditra andrasana fotsiny ianao raha zafy manana herinao raha efa tafiditra eo anao dia ho raisina fa ny akoatr'izay aloha mbola tsy tafiditra miarabanao eny tompoko izao ihany ty zamboly ihany avy tiliara miarabantsika avy any tiliara tsy miroro any isaotranareo lay mba ho lava velonareo aolo fm mivavaka mapoanareo ao fa ny madinika aloha tena tsisy fitery ty zany hoe fa tsy hainy ny malagasy mizany izy azy tamatavy mampalahelo ampelatomany tragno ngahy aby tanà raiky nakopaky masiny zany ve de mba tsy lagera ataon'ny fanjakana miny madinika fa misegny hoe manabasy ny fanjakana de horohoro egny madiniky mampalahelo regny ary maro ny setra manahaka an'io egasy mandatsy tokotany fa ny fanjakana ro baiko iny vahiny de lasa tokotany zay ny raha mampalahelo raiky zay magnaraky zay tsy hainay moa ino marina fa liziny mamoaky drone io 4 000 par jour ny drone avoaky nefa tsy haitsika Madagasikara io satria miboaky ny kolikody a drone miasa na resaka environnement na resakino tokony drone ro miasa fa tsy hoe ny nanamboarana an'io mba ahitany marina manidina ambony egny mahataka jusqu'à 7 kilometre laha Alatraomby nda ino tokony ampiasana drone aby nefa tsy misy zay amintsika eto
fa misy tena mahay manam-pahefana ambony avao ro mana drone ary ny mpanao gazety mba angatahiko ilay mpanao gazety aby lafa député ministre mandeha la feno ro zegny nefa la vahoaky madiniky mana problema tsy tafavoaky fa mila mandoa vola voaky amizay zany afaka miteny avy hatrany ianao miaraba ny manaraka ny fandarana fandehana dia miaraba ny ekipa izay mandindra ao amin'ny studio ao vety Tomasina no mampita ny resadresaka amin'izao fotoana izao iresaka kely mahakasika an'ilay olana ratany izay somary nahabe resaka ho an'ny tatoato tsanganakoroa zany tena hoe mafapana amin'izao fotoana izao dia ny ao amin'ny tanàna antsoina hoe Ambalatenina tsy lavitra ny toerana misy ny orinasa Ambatovy zany hoe eo avaratra kely na Ambatovy misy an'izay tanàna atao hoe Ambalatenina izay mbola ao anatin'ny commune Tomasina suburbaine no misy an'io tanàna atao Ambalatenina io resako aloha izay Ambalatenina izay satria fa matetika miverimberina ny olana ara-tany zany hoe ny fifandirana misy eo amin'ny mponina izay nanoro-ponenana tao sy izay olona izay milaza ho tompony hatreto tsy fantatra mazava aloha zany izay olona milaza ho tompony izay satria efa nisy ny fangatahana nataon'ireo mponina mahakasika ny anazavany ny vatany ny mombamomba n'ilay olona milaza fa maka an'ilay tany fa tsy nanome an'izay vatiteny izay nefa ny vatitany izay manapateraka ny didy amin'ny fandravana ny trano any amin'ireny faritra ireny fa dia fomba fiady ny mitondra didy mpitandro filaminana andiana mpitandro filaminana ary indrindrandrindra mitondra an'ireny fitaovana lehibe fandrodanana trano ireny vao marainbe dia izay zany aloha zany ny zava-misy ny andro ny afako maro no nitsangana izay fandrodanana faran'izay ny vao marainbe dia hitatsika tamin'ny fampalam-baovao iny moa kitsika sy ranomaso ary talao ho an'ireo zaza mambehivavy izay notondrisina ny tranony tao anatin'izay fotoanany vao marainbe izay ary hita ohatr'ireny nandalovana rivodoza ireny ny tanàna taoriany ny fandrodanana zay tsy voaisa tsy voatanisan'isan'ireo trano izay voarodana nandritra izay tapany maraina ny andro ny afako marina izay niezaka nanatona ny folon'ny fikambanana satria manana fikambanana ireo mponina ny amin'ny partina nanontany ny isa sy ny antatanisa mahakasika ny isan'ny trano sy ireo izay tsy abona ihany koa satria tsy manakalovana ilay olona ireo fa mbola ao anatin'ny fanisana izy ireo dia ny olana mipetraka ihany koa ohatrany hoe ady amin'ny ty resaka lalàna sy ny sisa olana ara-tany ity somary manana olana zany ireo mpikambana ao anatin'ilay fikambanana sy ireo izay mipetraka amin'iny faritra iny satria lasa mifaniliky lasa mifanomezitsiny satria misy amin'ireo mponina ireo no matsiaro tena ho voafitaky ny fikambanana misy ihany koa nefa milaza fa tsy ny fikambanana no ratsy fa ny eo amin'ny resaka ara-tany mihitsy no misy olana ao anatin'izay misy amin'ireo olona nanolo ra-trano ireo no manana fahazoan-dalana mazava avy amin'ny